Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Tonga soa amin'izao andro ny zoma faha 20 ny volana aogositra 2024 izao. Tonga soa ianao eto amin'ny fandarana antsika anina sahaza. Androany dia mikasihan'Andriamanitra izaranao anty loha hevitra ity dia ny fiadanan'Andriamanitra. Fiadanan'Andriamanitra izay tsy miankina amin'ny toe-javatra. Jerentsika ny Jaona 4:7-20. Jaona 4:7-20 milaza toy izao hoe: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Amen. Misy fotoana eo amin'ny fiainana izay milamina ny zavatra rehetra, hoe mandeha tsara ny asanao, milamina ny fianakaviana, tsy misy olana lehibe, dia mora ny mahatsapa hoe fiadanana. Fa ny tena fanontaniana amintsika dia izao: afaka manana fiadanana ve isika rehefa misy ny olana? Afaka milamina ve ny fontsika rehefa mbola tsy fantatsika ny valin'ny rapitso? Afaka matoky ve tsika rehefa misy zavatra tsy voafehintsika? Jesosy Kristy dia nilaza fa misy fiadanana izay tsy mitovy amin'ny fiadanan'izao tontolo izao. Ny fiadanan'izao tontolo izao dia milaza hoe ilamina rehefa milamina ny zavatra rehetra. Fa ny fiadanan'i Jesosy Kristy kosa milaza hoe na tsy milamina aza ny manodidina dia mbola afaka milamina atao anatiko satria miaraka amiko Andriamanitra. Amen. Inona ny lesona azontsika tsoahana amin'izany? Voalohany, ny fiadanan'Andriamanitra dia avy amin'ny fanatrehany. Rehefa fantatsika fa hoe miaraka amintsika Andriamanitra dia miova ny fomba fijerintsika n'ilay olana. Hoy mihitsy ao amin'ny Isaia 9:20 hoe: ny saina tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria mahatoky anao izy. Amen. Tsy nilaza ilay andininy hoe arovanao amin'ny fiadanana ilay olona tsy manana olana, tsy ny tena izany izy, fa hoe ilay olona mahatoky anao. Izany natao hoe tsy ambaratelo, secret zany. Tsy ny olana ny mahatonga ny fiadanana, fa ny fitokisana an'Andriamanitra. Amen. Ny fiadanana dia tsy midika hoe tsy misy akory ny tafio-drivotra. Jereo Jesosy Kristy sy ny mpianatra tao anaty sambo, nisy tafio-drivotra lehibe, natahotra ny mpianatra, fa Jesosy Kristy kosa inona nataony? Lasa izy natory tany anaty sambo. Marka 4:7-30. Ary izy natory tao anaty sambo teo ambonin'ny ondana. Ahoana ny nahafahany natory nefa nisy tafio-drivotra? Satria inona? Satria tsy nifehan'ny fony ny tafio-drivotra. Tateo aoriana dia nitsangana Jesosy Kristy ka niteny tamin'ny rivotra sy ny ranomasina hoe mangina mitsahara, dia tony ny ranomasina. Indraindray Andriamanitra mampitsahatra ny tafio-drivotra eo amin'ny fiainantsika. Fa indraindray koa alohan'ny anaovan'ny tafio-drivotra, alohan'ny hoe hampitsara ny tafio-drivotra zany, dia mampitony ny fontsika aloha izy. Amen. Izay mahatonga andreo ny tebiteby rehetra dia eto anatrehan'Andriamanitra. Hoy ny Filipiana 4:4-7 hoe aza manany amin'inona ny amin'inona, fa amin'ny zavatra rehetra dia amin'ny fivavahana sy ny fonana mba amin'ny fisaorana dia aoka ho fantatr'Andriamanitra ny fangatahanareo. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra no hiaro ny fonareo sy ny sainareo ao amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Misy fampianarana tsotra ny amin'io teny io hoe aza tehirizina ny aiay ao an-tsainao fa ento any amin'Andriamanitra. Mivavaha momba an'izany, lazao amin'izay mampatahotra anao, izay tsy azonao. Ary rehefa mitondra an'izany eo anatrehana ianao dia menary ianao mamelana azy eo am-pelantanany.
Indray mivavaka tsika nefa rehefa vita dia intsika modindray ilay olana. Ny tena fitokisana dia manao hoe tompo efa napetraka ao tananao ty olana ity dia mahatoky anao amen. Ny fiadanana matsy dia mpiambina ny fonao sy ny sainao. Filipianina 4:7 miteny hoe fiadanan'Andriamanitra no hiaro ny fonareo sy ny sainareo. Fiadanana dia ohatra ny mpiambina mihitsy eo ambaravarana, eo ambaravarany fonao, eo ambaravarany sainao. Rehefa mitadiditra ny tahotra ny aya sy ny fisalasalana dia mampatsiahy antsika hoe efa eo an-tanan'Andriamanitra ny fiainako e. Tsy midika izany fa tsy mieritreritra ny olana antsika, fa tsy avelantsika ny olana no hanjaka ao anatin'ny saintsika na ny fotsika na ny fiainantsika. Jereo misy ohatra ity izay tantaraina matetika. Alefy sara an-tsaina hoe misy zazakely anankiray ao anaty fiaramanidina. Dia rehefa manidina ny fiaramanidina iny indraindray misy le pression atmosphérique dia lasa miozongozona mafy ny aeroplane iny. Dia matahotra ny olona sasany fa le zaza io kosa ny lamina. Dia nisy nanontany hoe fa ianao ve tsy matahotra e? Dia hozy izy le zaza, tsy matahotra satria ny dadako ny pilote eo, izy ny mpanamory eo. Hitanao zany, tsy hoe tsy nisy akory ny fiozongozonana n'aeroplane fa fantany hoe iza no mifehy an'ilay fiaramanidina. Dia ohatran'izany koa tsika, mety hiozongozona ny fiainana, mety hisy zavatra tsy azontsika, fa afaka milamintsika rehefa fantatsika hoe ny dadako no mitantana ny fiainako. Amen, amen. Ny fiadanana ihany koa dia tena mila hoe safidianao e. Misy tsy tonga ny fiadanana hoe tonga ho azy ohatran'izao. Fa mila misafiditsika. Misafiditsika hoe zaranga tsy eritreridratsy aho. Misafidy koa tsika hoe tsy hamerimberina foana n'ilay zavatra mampatahotra atsika. Fa misafidy tsika hanonona ny tenin'Andriamanitra amin'ny finoana. Misafidy tsika hivavaka, misafidy tsika hatoky. Hoy ao amin'ny Filipianina 4:7-15 hoe ary aoka ny fiadanan'i Kristy no hanapaka ho amponareo. Amen. Aoka zany ny fiadanana no hanapaka, fa tsy ny tahotra, tsy ny aya, tsy ny vaovao ratsy, fa ny fiadanan'i Kristy. Amen. Anio dia eritrereto ity zavatra ity hoe inona ny zavatra nangalatra ny fiadananao amin'izao fotoana izao. Tena eritrereto zany, tsy faty eo an-tsainao zany. Dia avy eo rehefa fantatrao ento anatrehan'Andriamanitra. Aza misy afinina na ny kely aza misy eritreretina hoe inona ny conséquence zao fa apetrao anatrehan'ny Tompo aloha. Amen. Dia teneny mihitsy Tompo hoe Tompo, tsy afaka mifehy ny zavatra rehetra fa ianao no afaka. Eo ambanin'ny fanekenao Tompo, zanakao Amen. Dia izao aza mijanona mivavaka fotsiny ianao. Fa rehefa tonga indray ilay tahotra dia valio amin'ny tenin'Andriamanitra ilay tahotra. Lazao hoe miaraka amiko Andriamanitra, eto an-tanany ny ampitsiko ary tsy hamelanao tahotra hanjaka ato am-poko. Amen. Isan'andro tsika dia asain'ny fanahy masina manao fanambarana am-pinoana satria itsika dia zanaky ny finoana eo ambany fanekena miaraka amin'Andriamanitra. Dia afaka miteny ianao hoe ny fiadanan'i Kristy no manjaka ato am-poko. Amen. Tsy hifehy ihany tahotra sy ny tebiteby, fa mahatoky an'Andriamanitra na dia tsy voafehako azy ny zavatra rehetra. Amen. Eo an-tanany ny fiainako sy ny hoaviko. Fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra no hiaro ny foko sy ny saiko amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Amen, amen. Azonao ambara-pinoana izany teny izany. Ary mino mihitsy aho fa Andriamanitra no miresaka aminao amin'izao fotoana izao tahaka niresahany amiko hoe aza matahotra ianao, aza matahotra. Fa ny olana tsy natao hitoetra fa natao handalo. Alleluia.
hivavaka tsika. Ka naizany an-danitro, misaotra anao aho noho ny fiadanana omenao. Mamela tamin'ny ireo fotoana rehetra izay navelako ny tahotra sy ny ahy ihany no ifehin'ny foko. Anio dia entiko natrehanao izay rehetra mampanahy Jesosy aho. Ianao no mahalala ny zavatra tsy hitako, mahafantatra ny hoaviko. Ianao no mahay mitondra amin'ny lalana marina. Ko ampianaro aho Dada, ahatoky anao. Rehefa tsy milamina ny manodidina ahy, dia aoka ny foko hilamina ao ambinao. Rehefa mety tonga ny vaovao mety ho ratsy, dia ampio tsy ho resy tahotra. Rehefa tsy mahita vahaolana Tompo aho, ary mpatsiovy aho fa mbola eo amin'ny seza fiandrianana ianao, ary eo ka ny fiadanan'i Kristy no anjaka ato am-poko, ato an-tsaiko, ao an-tranoko, ary amin'ny fanapahan-kevitro rehetra, amin'ny anara-mahery mahery indrindra, dia Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amen. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao a. Tena miangavy ianao a, zarao zao anona zaza zao. Aza inona fotsiny hoe zaraina dia inonao dia ataonao zaima na inonao fotsiny. Fa zarao zao satria tsy hainao a, izay namanao mila ny tenin'Andriamanitra. Avelao ianao mba ho ampiasain'Andriamanitra hizara ny tenin'Andriamanitra. Ary entiko fahasoavana sy famindram-po, fitiavana no anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao. Dia toetra ho trano Jehovah, andro lava ianao. Ampitiavana be dia be Docteur Rina Telesforiany.